tontolo ny finoana kosa no entina ho anao manaraka misaona ny fianakavian'ny fiangonana FJKM ny 17 ny volana desambra lasa teo no nodomandry teo amin'ny 15 taona ny pastora Razafimahefa Edmond tany Frantsa filohan'ny fiangonana FJKM teo aloha ny ity pastera ity omaly alina no tonga teto Madagasikara ny nofo mangatsikany androany ary Denis ny fitaopivavahana no tanterana teny amin'ny fiangonana FJKM trano vato Faravohitra ho fampahirezana ny fianakaviana. De tahaka izany koa ianareo rehefa vitanareo izay rehetra nandidinanareo dia ataovy hoe mpanompo tsy mahasoa izahay ny tokony nataonay ihany no efa nataonay. Io tenin'Andriamanitra nalainy atao amin'ny Luka 17:10 io no nitondrana ny fitaopivavahana teto amin'ny FJKM trano vato Faravohitra ho fanomaizam-boninahitra an'Andriamanitra sy ho fampahirezana amin'ny fianakaviana noho ny fahalasana mpitandrina Razafimahefa Edmond. Nitarika ny fotoana teto ny mpitandrina Ravali Nomenjanahary Lala Emmanuel sy ny filohan'ny FJKM Amperinasa ny mpitandrina Rasendra Asina Lalahaja. Navita be teo amin'ny fiangonana FJKM ny mpitandrina Razafimahefa Edmond. Filohan'ny fiangonana FJKM ny tenany ny taona 2017 hatramin'ny taona 4 nanomboka ny taona 10 izy no niazo an'i La France ary nitandrina tany amin'ny Église réformée de France. Nahatsiaro ny mpitandrina Razafimahefa Edmond ihany koa ny fitondrana malagasy ary nampiakatra azy amin'ny laharam-boninahitra Chevalier de l'Ordre National. Ankoatra ny fianakaviam-ben'ny FFKM sy ny FJKM dia nisy ny délégation avy amin'ny fitondram-panjakana notariny Prime Ministre Coly Roger niatrika amin'ny fitaopivavahana teto amin'ny fiangonana FJKM trano vato Faravohitra. Anisany afaka nanatrika amin'ny fitaopivavahana teto ihany koa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana amin'ny vady. Nentina niazo an'Ambositra ny nofo mangatsiaka mpitandrina Razafimahefa Edmond ary ny alarobia raika amin'ny 3 desambra ho avy izao no asitrika any amin'ny fasandrazany any Maneva Ambositra.